Aranandray izany ny olona dia voatsindrona tamponika nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Ary io Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 2:7-telopolo sy 9:telopolo. Nandre ny vaky teny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7-telopolo sy 9:telopolo isika. Milaza ny fihetsika ireo vahoaka jiosy raha ny teny ny apôstôly Petera teo anatrehan'izy ireo. Nanambara sy nanazava ny amin'ny Kristy izy sy ny amin'ny famonjena izay omeny. Ary nipotsipotserin'ny Petera teo ny fahatsoan'ireo izay nanapa-kevitra ny hampamono an'i Jesosy Kristy. Nipory fon'ny apôstôly ihany koa anefa fa i Kristy ilay nomboana dia tsy izy akory fa izy ilay andrasa nyity vahoaka ity mba hitondra famonjena ho azy ireo sy hampanakaiky azy ireo amin'Andriamanitra, hitondra azy ireo amin'ilay fanjakana tsy ho levona mandrakizay. Rehefa voatsindrona tao am-po izy ireo dia niteny nanao hoe inona no ataonay? Fa namaly ny mpianatra ka nanao hoe mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba hahazo famelana ny elokareo. Dia handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Io fanahy masina izay nirahan'Andriamanitra io no miantso atsika hiala amin'ny fahotana. Tsy haitsika ny mahalala ny mety sy ny tsy mety raha tsy eo anatintsika ny fiasan'ny fanahy. Tsy haitsika ny manavaka ny marina sy ny diso raha tsy ny fanahin'Andriamanitra no miasa ao anatintsika. Tsy afaka hiala amin'ny fahotana isika raha tsy mahita ny mahafahotana azy. Ary raha tsy efa miala tanteraka tsara amin'izany ao am-pontsika isika dia tsy hisy fiovana ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Ry havana, mila izany isika mamela ny fanahin'Andriamanitra hiasa. Maro ny olona tsy mahalala akory ny amin'ny tena hoe fibebahana marina, fa heverin'izy ireo fa fitenenana fotsiny hoe tsy hanao intsony aho. Kanefa rehefa avy eo dia miverina ihany amin'ny fanatanterahana izany. Satria tsy naharikoriko azy na nahampaharokoroko azy ny nahita ny fahatsoany. Satria tsy ny fanahin'Andriamanitra no nametraka tao amin'ny fahazavadsaina mampiariary ny faharatsiany ny vitany hatramin'izay. Ka izay no manimba azy. Tahaka ilay lehilahy mpaminany atao hoe Balama izay rehefa nihaona tamin'ny anjely dia nifona kanefa mbola nitohy ihany ny diany, nandeha nanatanteraka ny fikasany mba hahazo vola amin'ny mpanjaka amin'ny fanozonana ny taranak'Israely. Tsarovy fa rehefa ny fanahin'Andriamanitra no miditra ao am-ponao dia tsy maintsy hifohy ny fieritreretanao, ary amin'izay ianao dia atsapa ny mampanotanao ka ilainao ny toetra masin'Andriamanitra mba ho anananao, mba hahatonga anao hifanaraka amin'ny lalàna, ary hahatonga anao hanana fahamarinana eo aminy. Ho hitanao ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hatsara ny fahamasinany, ka dia ho irinao ny ho voadio sy ho sitrana ka ho tafaray aminy tanteraka. Ry havana, mila mifanahy isika mba hahatonga antsika hanana toetra makahalahota, ka hahatonga antsika ho velona amin'ny fahamarinana. Andeha hivavaka isika mba ho tanteraka amintsika
izany hoe fanahy monina ao amintsika izany. Raha io meteza aniraka ny fanahinao mba onona amin'ny fiainanay, anapaka ny mombanay manontolo, amofoany sainay ka isafidiananay ny ara-dalana aminao. Izy no hitondranay amin'ny marina ary hatonga anay hiaiky ny lalan-dratsinay, ary andao izany ka andeha amin'ny lalan-tsaranao. Ambombay izay Tompo, tanontany mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.